Miarahaba antsika rehetra izay manaraka n'ity fandaharana raha maso ity. Fandaharana izay fampisarana ny maso sy fifanampiana ho an'ny mpiarabelona. Ny hetsika asa ao an'i Madagasikara no namolavola ny fandaharana, ary ny mpanatitosa sy manolotra izany dia Dr Luc Raveloharimisy, miarahana amin'ny AZ radio televizion. Ny fandaharantsika androany izany dia fandaharana mitondra ny laharana 10, ary iresantsika manokana ny resaka momba ny fianarana ampitain-davitra. Na io izany ilay antsoina amin'ny teny frantsay hoe par correspondance. Mety ho fianarana fotsiny io na mety fakana diplôma tanteraka. Ity fianarana ampitain-davitra ity moa izany dia be dia be aminareo no nanontany azy io nandritra ny fanofanana izay natao tany Antananarivo sy amin'ireo fifandraisana alefanareo aty amiko. Dia izay izany no resantsika anio. Mety maharitra intelo eo izany, ampahany telo na fizarana telo ity fandaharana ity, fa tsy ho vita indray andro. Fa ny anio izany dia resantsika ny fianarana ampitain-davitra amin'ny ankapobeny. Alohan'ny hanombohana izany fandaharana izany nefa dia amaly fanontaniana fanontaniana izay nalefanareo taty amiko, ary maro ny mamerimberina an'izany fanontaniana izany. Ny fandaharana farany natao moa dia ny resantsika ny vatsim-pianarana natokana ho an'ireo izay aka lisansa. Mety olona izay efa nahazo baccalauréat na mbola vao manomana baccalauréat, na koa efa ampianarana izy fa saingy mbola tsy manana izany lisansa izany. Izay ny fandaharana farany nataontsika. Ka nateraka izay fandaharana izay izany dia misy an'ireto fanontaniana vitsivitsy ireto izay valiantsika alohan'ny hidirantsika amin'ny fandaharana natao anio. Ny fanontaniana voalohany dia izao hoe: ianareo ve moa izany ramose manome vatsim-pianarana na hoe mikarakara vatsim-pianarana? Ny valin'ny fanontaniana dia tsotra be. Ny tenako izany na ny hetsika asa ao an'i Madagasikara na rahalahy fidèle dia tsy manana vatsim-pianarana omena. Izahay dia tsy manome vatsim-pianarana. Izahay dia tsy manome vatsim-pianarana. Fa ny ataonay kosa dia manoro hevitra ny fomba ahitana vatsim-pianarana, ny fomba angatahana vatsim-pianarana, ary ny fomba azahoana vatsim-pianarana. Izahay izany dia tsy manome satria tsy mpikarakara an'izany. Ny mpanome dia ilay anjerimanontolo na ilay fikambanana izay manome azy. Fa izay kosa izany dia mahalala noho ny fahalalana na ny traikefananana sy ny fananana tombontsoa nahazoana vatsim-pianarana tamin'ny lasa, dia manoro anareo ny paikady rehetra atao azahoana vatsim-pianarana. Ka averina mazava tsara ilay izy mba hahatonga antsika tsy ahazo resaka izany, mba samy hifankahazo tsara ny resantsika. Fa ity fandaharantsika ity izany dia tsy manome vatsim-pianarana, fa kosa manoro hevitra ny amin'ny fomba azahoana vatsim-pianarana. Raha ohatra ianareo manam-paniriana hianatra ao amin'ilay anjerimanontolo izay iasako, Andrews University aty Michigan, États-Unis, dia afaka mifandray mivantana amiko ianareo fa misy vatsim-pianarana omen'io anjerimanontolo, saingy tsy vatsim-pianarana feno. Satria misy manontany maro mantsy hoe: izay ve izany ramose raha ohatra ka hianatra amin'ny université isanao dia mahazo vatsim-pianarana? Misy vatsim-pianarana ato omen'io anjerimanontolo iasako fa tsy feno izany. Ny amin'ny lalam-piofanana izay iasako, izay izany miandraikitra azy momba ny fampandrosoana, na io izany ny anaran'ilay diplôma dia hoe Community and International Development Degree. Misy izany io ahakana lisansa, dia misy ihany koa io azahoana maîtrise. Izay lalam-piofanana izay dia manome vatsim-pianarana fa saingy ampahany ihany. Raha ny vatsim-pianarana atolotra izany ho an'izay aka lisansa dia tsy ahavita mihitsy ny saran'ny voalaholaniana ilaina andoavana ny lisansa. Ho an'izay aka maîtrise dia vatsim-pianarana atsasaky ny saram-pianarana na atsasaky ilay antsoina hoe écolage izay no omenay
ny mpianatra izay tonga ato aminay dia izay indray kosa ny miantoka ny atsasany. Mbola anaovana fandaharana manokana moa izany ao aorianany fa tsy izay aloha izany amin'ny votoatin'ny fandaharantsika androany. Ny fanontaniana faharoa dia milaza hoe mahomby ve io paikady izay atolotrao io, firy no efa nahazo vatsim-pianarana tamin'izany. Ny valinomeko anao dia izao. Voalohany indrindra dia tsy misalasala miteny hoe mahomby ilay izy satria ny tenako izao izany no nahazo fitahiana fanandramana, nahazo vokany tamin'izany. Ilay paikady izay omeko antsika io izany dia paikady izay nandramako, niainako, narahako ary paikady efa voasedra. Voasedra ilay satria efa izay izany ilay ampahany hoe misy mahazo ve, efa maro ary mahalala olona maro izay nahazo ahako amintsika miresaka zao ohatra dia misy olona anankiray izay vao nahazo vatsim-pianarana nianatra any Frantsa nanao fitsaboana momba ny fahasalamana. Misy koa mpianatra anankiray nahazo vatsim-pianarana hianatra any Inde izay voalasa tamin'ny volana Jolay. Ka misy tokoa ilay izy fa ny ataontsika hoe fiaikana amin'ny fitadiavana an'ilay vatsim-pianarana dia mila fotoana, mila faharetana. Ary ny fahatelo ny ankamaroan'ny vatsim-pianarana izay izany mifandray amin'ny fanontaniana fahatelo izay hovaliako dia hoe ary raha misy izany tsy mahita vatsim-pianarana any amin'ny firenena miteny frantsay, na hoe vatsim-pianarana ho an'izay te hianatra any Frantsa na Belzika na Kanada na Suisse, izay firenena mampiasa ny teny frantsay rehetra. Ny valiteny azoko mena dia izao, ary izay no mahasarotra azy ny firenena miteny frantsay dia vitsy kokoa noho ny vitsy lavitra ny firenena mampiasa ny fiteny anglisy. Mazava ho azy izany fa kely ary vitsy ny vatsim-pianarana avy amin'izy ireo. Ny firenena miteny frantsay indray nefa ao anatin'ireo mampiasa ny fiteny frantsay, vitsy dia vitsy ny manan-karena. Ka ilay vatsim-pianarana izay omeny la Frantsa ohatra, na omeny Luxembourg, na omeny Belzika sy omeny Suisse dia ifandrombahan'ireo firenena rehetra izay mampiasa ny fiteny frantsay. Ka misy ny vatsim-pianarana amin'ny teny frantsay fa vitsy. Izay moa mbola ho ijerentsika anaovana fandaharana manokana any aoriana lazainy eto ihany, fa raha mijery isika ny fandaharana natao taloha tamin'ity programa fandaharantsika ity, raha tsy diso ahako tsy ato amiko eto moa izany ny lisitra fa fitadiako an'izay dia fandaharana fahatelo izay azonareo jerena ao amin'ny Facebook groupe na groupe Facebook raha Maso. Ao no lisitry ny toerana ahitanareo vatsim-pianarana ho any amin'ny firenena miteny frantsay na ny fomba fitadiavana azy. Ny fandaharana izay vao nataontsika ihany koa nandritra ny fandaharana farany teo ohatra izany, fandaharana fahasivy dia fahavalo dia miresaka ny lisitra ny vatsim-pianarana ho an'ny firenena miteny frantsay. Misy fa saingy vitsy. Ny fanontaniana fahaefatra fandray amin'izay dia hoe zahay izany raha misy tena te handeha fa ny vatsim-pianarana rehetra hita na ny lisitra izay avoakanao dia rehefa mitady koa izay manaraka an'ilay torohevitra dia firenena miteny anglisy daholo misy an'ilay vatsim-pianarana. Ka ny fanontaniana apetraka izany dia hoe inona izany no tokony ataonay nefa zahay tsy mahay teny anglisy. Dia inona moa izany izao no tokony ataonao fa mianatra teny anglisy? Izay izao tsotra indrindra valy satria ilay firenena mampiasa an'ilay teny anglisy dia mianatra teny anglisy izany ianao. Dia ny fanontaniana mitoy amin'izay dia aiza indray zahay no hianatra teny anglisy na hoe ahoana ny fomba fahaizana teny anglisy? Ka ohatran'ny zavatra rehetra tsy maintsy ianarana vao hay. Mbola fandaharana manaraka indray izany izay tsy misy fanonana tety andro moa eto mba tsy hisy famatorana satria araka ny fotoana izay ananana izany no anaovana n'ity fandaharana ity. Ka mila mahay teny anglisy ho jerentsika indray izany toromarika amin'izay aiza no ahitantsika loharanom-pahalalana ahafahana mianatra teny anglisy. Fa dia ilaina izany ny teny anglisy ahafahanao mianatra amin'ny firenena mampiasa ny fiteny anglisy.
Ny fanontaniana farany novaliako zany alohan'ny hideratsika amin'ny fandaharana dia hoe be dia be zay efa nanoratra betsaka tany aminao fa toa mbola tsy vavaly ny fanontanianay, roviana no hovaliana. Ny valiny dia zao, valiana rehefa voavaly ny fanontanianao zany dia voavaly. Fa za zany tsy afaka anome hoe fotoana roviana no hamaly azy satria araka ny filazako matetika dia ity fandaharana ity, arak'izay anaran'izay raha mahasoa dia fifampizarana ny antsika. Ka arak'izay fotoana ananako ao no amaliako ny fanontaniana. Dia fanampon'izay moa ireo izay efa nanaraka ny fandaharana sy ny fanofanana izay nataoko dia lazaiko foana hoe manambady amanjanaka ny tenako, manana Antony asa fivelomana. Ka ny lohalaharana amiko zany dia ny vady amanjanako dia ny asa fivelomako. Tsy hoe akory sanatria miavinavina raha miteny an'izany fa ny fandaharana izay vokarintsika dia fandaharana maimaimpoana, tsy misy vola natambiny angatahako amin'izy ity, tahaka an'izany koa ny ataon'ny radio, azety radio televizion, maimaimpoana koa ny nanolorana azy antsika. Ka noho izay dia amboarina eo ny fotoana fa ny voalohany sy ny lohalaharana amintsika aloha dia ny vady amanjanaka fa manjary tsy mety ilay raha ohatra ka vady amanjanaka indray atao ambany zavatra ary koa raha ny asa fivelomana no atao ambany zavatra. Fa dia hoe zahana valiana eny foana ilay izy raha ohatra moa ianao tsy reraka mampatsiahy ahy dia izay ny tsara, patsiahy io foana rehefa farany voavaly eo ihany ny fanontanianao araka ny fotoana izay ananantsika. Izay ary ny ela fa dia roso avy hatrany isika amin'ny fandaharana na nomanina novokarinao antsika anio dia resahina manokana ny fianarana na ny ataontsika hoe diplôma na fanofanana ampitain-davitra na ilay antsoina amin'ny teny farantsay hoe par correspondance. Ny zavatra resahako voalohany aloha zany dia zao hoe maninona moa zany isika no hianatra amin'ny ampitain-davitra na ilay antsoina hoe par correspondance. Fa maninona isika manao an'izay? Misy antony maro zany mahatonga ny olona manao azy io na ilana anaovana azy. Voalohany indrindra aloha zany dia noho ny resaka fotoana, satria efa miasa dia tsy manana fotoana hiverenana hianatra any an-tsekoly, hianatra tahaka ny olona rehetra, indrindra araka ny rafim-pampianarana any amintsika any Madagasikara. Ny antony faharoa koa dia te hahazo antony manaraka zany mba te hanitatra fahalalana ilay olona, efa manana diplôma izy dia mbola te hanampy diplôma fanampiny amboniny fananany. Ny antony fahatelo ihany koa dia ilay resaka eo amin'ny sarany, amin'ny ankapobeny, fa tsy dia voatery ho izay daholo amin'ny ankapobeny ny fampianarana ampitain-davitra dia mora kokoa noho ny fianarana atao mifanatry tava amin'ny mpampianatra. Izany hoe rehefa atambatra ny fandaina rehetra hivezivezena makany ampianarana, ny vidin'ny boky, ny saram-pianarana, ny fijanonana tsy asa intsony, izay rehetra izay dia mahatonga ny olona anankiray tonga ny olona iray mety izy hanao an'ity ampitain-davitra ity. Ny antony fahaefatra moa dia tsy voaray any amin'ny anjerimanontolo ahafahany hianatra mifanatry tava izy dia manao. Ny antony fahadimy dia fampitomboana fahalalana, satria ny fahalalana mitombo foana na mahazo diplôma azy ianao, ohatra ianao miasa misetra ny fahasalamana dia misy fahalalana vaovao hatrany. Ohatra ianao mpampianatra misy fahalalana vaovao hatrany, dia tsy afaka ary tsy misy koa zany diplôma farany ambony amboniny izay efa azo raha manana doktorat ohatra ianao, tsy misy intsony ambonin'izay, fa fanampim-pahalalana no ilaina. Dia ilaina zany voatery ilay olona manao an'ilay fianarana ampitain-davitra. Izay no antony anaovana azy amin'ny ankapobeny. Ary ny antony farany dia zao, misy zavatra tianao hay manokana, ohatra te hay manokana momba ny fikirakirana antotanisa ianao, tsy mila lisansy ianao na maîtrise amin'izany fa sertifika fotsiny, na koa mety tsy mila sertifika ianao fa taranja iray na roa fotsiny mba hampitombo amin'ny fahalalanao no ianarana. Izay ny antony mahatonga ny olona manao an'ilay ampitain-davitra. Ny tsara zay zany ny fanontaniana voalohany hoe maninona no manao an'io isika. Ny zavatra tsara fantarina zany zao dia hoe karazana inona avy zany ny fanofanana
ampitain-davitra zay azo atao. Voalohany misy fanofanana azahoana diplôma zay ekena ara-panjakana ary ekena maneran-tany. Io zany le diplôma ohatra hoe azahoana ilay BTS na mianatra roa taona ianao dia mahazo diplôma. Misy koa azo na lisansa na maîtrise na doctorat. Diplôma ara-dalàna eken'ny fanjakana. Ny karazana diplôma ihany koa zay mety zay azo avy amin'ny alalan'ny fampianarana ampitain-davitra ihany koa dia tsy diplôma moa zany azafady fa certificat. Zany hoe tsy mahavita an'ilay fianarana ray manontolo zany ianao fa misy taranja vitsivitsy fotsiny no ataonao dia ampy izay menitra ireo certificat ianao. Na koa misy ihany koa karazana fanomanana ho amin'ny fanadinana. Ohatra zao raha ohatra ianao hanao an'ilay fanadinana antsoina hoe TOEFL dia zay zany le fahafantarana ny fari-pahalalanao amin'ny fahaizana miteny anglisy, manoratra, mianatra miteny anglisy dia ampitain-davitra ny fanomanana an'io fianarana io. Izay zany anisan'ny olona ihany koa manao azy. Mahatonga azy manao an'ilay ampitain-davitra. Mety koa misy fanadinana manokana tahaka an'ireo olona amin'ny sehatry ny fitsaboana ohatra na ireo olona amin'ny sehatry ny fanabeazana na any amin'ny resaka fanaovan-gazety dia manomana ampiasaina zany, ilaina zany izy io mba ho fanomanana amin'ny fanadinana. Ny manaraka ihany koa karazany fanofanana azo atao amin'ny ampitain-davitra ihany koa dia fahafantarana amin'ny ankapobeny, fahalalana ankapobeny. Ohatra hoe te halala zavatra manokana momba ny ataontsika hoe angovo azo avy amin'ny herin'ny masoandro ianao dia be dia be ny fampianarana amin'ny fampianarana ampitain-davitra momba an'izany. Te halala kolontsaina manokana any amin'ny firenena anankiray ianao, na misy koa ohatra te hianatra ahandro ianao na te hampiasa solosaina ianao, be dia be no azo atao ampitain-davitra ahafahana mianatra. Tsy voatery zany ianao hiverina any an-tsekoly indray fa dia ahafahanao mianatra amin'ny alalan'ity fanofana ampitain-davitra ity dia mahazo ny fahalalana ilainao ianao. Antony ihany koa karazana fanofanana ihany koa dia ilay fanofanana antsoina hoe hiatrehanao fanadinana na ilay fanadinana mihitsy. Misy fanadinana izay atao amin'ny alalan'ny fampitana lavitra satria tsy voatery zany handeha any amin'ny trano fianarana fa ao an-trano ihany na amin'ny toerana anankiray mampiasa aterineto dia izay no anaovanao an'ilay fianarana. Amin'izao fotoana moa noho ny fandrosoana dia be ny diplôma izay vokarin'ny anjerimanontolo azonao raisina amin'ny alalan'ny fampitana lavitra dia mandoa ianao saram-pianarana feno dia mandray an'ilay lalam-piofanana. Misy ihany koa vatsim-pianarana momba azy io. Misy anjerimanontolo izay manome vatsim-pianarana amin'ny ireo lalam-piofanana fianarana amin'ny ampitain-davitra ireo izay ho resahantsika amin'ny manaraka. Ny fanontaniana fahatelo zany dia inona avy moa zany ny tombontsoa raha ohatra ka manao an'ity fianarana ampitain-davitra ity zany isika. Ny tombontsoa misy maromaro. Voalohany ny fianarana ampitain-davitra dia io zany le ataontsika hoe azo ampifandrindrana amin'ny fahafahanao. Mety amin'ny fotoana izay mahabavaka anao ianao no mijery, mety amin'ny alina izy no omeny na koa misy ilay ampitain-davitra. Misy karazany maro mantsy izy io amin'ny fomba fanolorana azy. Misy zany ilay hoe ampitain-davitra dia miditra amin'ny tranokalan'ilay fianarana ianao dia efa ao daholo ny tahiry ny fampianarana rehetra. Misy indray zay zany antsoina hoe feno. Misy indray tsy feno na antany izay mitaky fihaonana amin'ny mpampianatra. Misy taranja ny fampianarana zany dia ampitain-davitra amin'ny alalan'ny aterineto na amin'ny alalan'ny horonan-peo, misy horonan-tsary fa kosa tsy maintsy misy ny fihaonana amin'ny mpampianatra na koa fihaonana amin'ny samy mpiara-mianatra. Samy manana ny fomba hanolorany azy zany ilay sekoly. Misy indray ny sekoly sasany dia raha ohatra zany hoe roa taona ny fianarana, roa taona izay misy 3 volana 4 dia ny 3 volana 3 atsasany
atao amin'ny fampitain-davitra dia ny telo volana telo atsasany tsy maintsy tonga azafady tsy maintsy tonga any amin'ilay anjerimanontolo ianao manatrika an'ilay fianarana. Ka ny antony voalohany zany dia izay le fahafahanao zany araky ny fotoana ananana. Ny antony faharoa koa dia zao, misy orinasa maro amin'izao fotoana izay manaiky ary manaiky ny fianarana ampitain-davitra ary manome fampianarana ampitain-davitra satria nahoana efa mandroso lavitra mihitsy ny teknôlôjia dia ampiasaina zany le teknôlôjia ampitomboana ny fahalalan'ny mpiasa, ampitomboana ny fahalalan'ny ireo mpitantana azafady ireo mpitantana izay koa zany anisany hoe sady miasa ianao zany no mampitombo ny fahalalanao. Maninona zany ianao no tokony, ny antony zany tokony andraisanao an'ity ilay fianarana fampitain-davitra ity. Antony manaraka koa dia zao, rehefa ataonao ny kajy dia mety mora kokoa ny sarany, mora amin'ny lafiny hoe ianao zany tsy mila mandeha any amin'ilay anjerimanontolo satria ilay fivezivezena amin'ilay anjerimanontolo koa mandany vola, dia ny mitady trano ipetrahana, ny hofantrano, ny sakafo, vidiny ny kojakoja rehetra izay ilaina, fitaterana, sisa. Ka raha ohatra zany ianao an'ilay ampitain-davitra dia tsy voatery ianao an'izany rehetra zany ianao. Amin'ny ankapobeny zany dia misy tombony tsara ilay izy, tombony mba malalaka ny fotoananao mifandray amin'ny zavatra ataonao. Tombony faharoa, fampitomboana fahalalana ilay izy ary azo ampivadiana mihitsy amin'ny asa izay atao na amin'izay zavatra mahirian'ny tena. Ary ny fahatelo dia mora kokoa izy satria tsy voatery mifindra ianao, tsy voatery mandeha any amin'ilay toerana ianao, mialatsiny tsy voatery mandeha any amin'ilay toerana ianao fa afaka manao azy amin'ny toerana ao amin'ny tranonao na amin'ny toeram-piasanao. Ary ny tombony farany dia zao, maro amin'ireo diplôma ampitain-davitra no ekena maneran-tany, petraka any Madagasikara ianao manaraka lalam-piofanana aty États-Unis na any la Frantsa, any Eoropa ohatra, ny kontinanta Eoropeana dia misy amin'ireo izay raha mahazo an'ilay diplôma izay eken'ny fanjakana sy ankatoavin'ny sehatra raisam-pirenena ianao dia manan-kery zany ny diplômanao iny na satria ara-dalàna ny fomba nazahoana azy na dia nampitain-davitra aza ny fomba ny anarana. Inona indray ary ny antony mahatonga ny olona anankiray, ny antony mahatonga ny io zany fatiantoka ny antony ny tsy mahatsara ny fampitain-davitra. Voalohany indrindra tsy natao any rehetra io. Ny olona izay mahay mandamina ny fotoanany, ny olona izay mahay mandamina ny fotoana, ny olona izay tsy mila olona hanosika azy. Misy mantsy olona mila patsahivina ahoana ilay fampiasana ve vita. Ny olona tsy mila tao an'izany no mahay manao an'ity mendrika manao an'ity ampitain-davitra ity satria io zany dia ianao ihany no mialatsiny amin'ilay fitenena, ianao ihany no mpatabe anao, ianao ihany no patron satria ianao ihany no mampiasa anao, ianao ihany no mibaiko ny tenanao. Ka raha olona tsy mahafehy an'izay dia very vola fotsiny, vola very maina, lany fotoana fotsiny, na sorena fotsiny ianao fa mila fifehezan-tena tanteraka ny fanaovana fianarana ampitain-davitra, na ianao rendrika na ianao tafita. Zay io. Ny maharatsy na ataontsika hoe fatiantoka na tsy mampety ny fianarana ampitain-davitra koa dia maro misy diplôma ampitain-davitra izay tsy misy lanjany, tsy akantoavina ary maro mihitsy dia ataon'ilay sekoly fakana vola fotsiny. Ka alohan'izany anaovana an'io fianarana io raha manapa-kevitra ianao hanao an'io dia jereo ilay sekoly ianarana io manolotra azy, jereo ilay taranja raha ekena izany. Mahazo fankatoavana amin'ny firenena misy ianao raha ohatra zany ka ao an-toerana aminao manao azy, na koa fianarana any ivelany fa ekena amin'ny firenena misy ianao. Na mahazo fankatoavana amin'ilay firenena misy an'ilay anjerimanontolo manolotra azy. Ohatra raha any Frantsa ianao zany no hanaraka ianao zany taranja any Frantsa naka diplôma any Frantsa fa ampitain-davitra dia ataovy aloha ny fanadihadiana. Ekena any Frantsa ve io diplôma io sa tsia? Ekena any Frantsa ve diplôma io sa tsia? Faharoa, ekena any Frantsa ve io anjerimanontolo mamoaka azy io manolotra azy io sa tsia?
mila jerena zany rehetrarehetra fa sao de lany vola ianao mora kokoa satria ianao zany tsy lasany Frantsa miasa ao Madagasikara ianao sao de lany vola ianao nefa avy eo ny diplômanao zany tsy ekena akory. Io moa zany misy sehatra ahafahana mahita ny karazana lisitry ny anjerimanontolo zay mahazo fanekena avy amin'ny firenena avy amin'ny fanjakana anankiray de any ny fomba jerena ho azy de misy ihany koa ny lisitry ireo anjerimanontolo zay fantatra fa tsara sy malaza amin'ny alalany amin'ireo taranja zay atolotry ny amin'ny fampiasana ilay rafitra ampitain-davitra. Manarak'izay koa dia tsy ny taranja rehetra akory no azo ianarana ampitain-davitra. Ohatra zao maro amin'ny lafiny fianarana mahakasika ny enjenera ohatra dia sarotra ny manao an'izany raha tsy misy mihitsy fanandramana hitanao ataon'ilay mpampianatra fanandramana fampiarana ataonao zany azonao jerena. Fa ohatra zao hoe ny amin'ny ilay diplôma fitantanana orinasa na MBA ohatra zany dia be dia be ny orinasa manaiky ny anaovan'ny mpiasany an'io fampitain-davitra io satria sady miasa izy zany no manao fampiarana zay nianarany any an-tsekoly ampitain-davitra. Ka mila jerenao tsara fantarina ity diplôma ity ve mendrika ahaizako amin'ity fampitain-davitra ity sa tsy ahaizako ny ampy. De jerena koa hoe moa ve le sekoly izay manolotra azy de eken'ny fanjakana ary moa ve ny diplôma izay atolotry io sekoly io na le diplôma azo avy amin'ny ampitain-davitra misy lanjany amin'ny lafiny akademika ka ekena zany farafaratsiny amin'ny firenenao sy amin'ny firenena manolotra azy fa ny tena tsara dia ekena maneran-tany. Ny antony manaraka ihany koa maharatsy an'ity fampitain-davitra ity dia zao voafetra ihany ny lalam-piofanana azo atao aminy. Tsy ny lalam-piofanana rehetra misy an'io fa vitsy ihany lalam-piofanana azo atao amin'io satria ny fanomanana taranja fampianarana taranja amin'ny ampitain-davitra dia tsy mora ho an'ny mpampianatra ny manao azy ary tsy mora ho an'ny mpampianatra no miantoka an'ilay Mpikarakara mifandray amin'ny mpianatra izay manao an'ilay lalam-piofanana. Ka ireo zany tsara dinihana hoe hanao an'io ve asa tsy hanao an'io satria maro any Madagasikara manontany aleoko manao cours par correspondance rehefa tsy ho lasa ihany na koa aleoko mihitsy manao cours par correspondance satria ny fianarana eto Madagasikara hita ihany ny maharatsy azy ny mahambany azy ka aleoko manao ny cours par correspondance io. Vary teny azoko mena anareo dia dinihina tsara hevery tsara aloha vao manao azy arak'ilay antony nazavaiko teo misy mahatsara azy misy maharatsy azy. Inona ary no atao manoloana an'izay rehetra izay? Voalohany indrindra raha ohatra ianao zany tapa-kevitra fa hianatra na ianao maniry hianatra ampitain-davitra dia ny zavatra lazaiko voalohany dia zao tadiavo aloha raha ohatra ka nahazo fankatoavana avy amin'ilay firenena anaovanao an'ilay fianarana ilay sekoly na ilay taranja. Misy fankatoavana ve? Io ilay antsoina zareo hoe accréditation na io ilay antsoina homologué. Moa ve zany nahazo alarana avy tamin'ny fanjakana ary eken'ny fanjakana io diplôma io? Na eken'ny fanjakana aza ilay izy dia mbola jerena ihany koa hoe eken'ny fikambanana ny mampianatra anjerimanontolo fikambanany anjerimanontolo ao amin'ilay firenena izay manolotra azy na any Madagasikara ve io zavatra io. Satria maro ny fampianarana ampitain-davitra izay tsy voatery nahazo fankatoavana avy amin'ny fikambanan'ny sekoly izay manolotra taranja na manolotra lalam-piofanana. Moa ve manana an'izay zany ilay sekoly? Eo zany raha tsy maintsy mitady isika tsy maintsy mitady amin'ity fandarana ity dia omeko anareo ihany omeko anareo ny Rohy atanareo ny lisitry ny sekoly izay ekena maneran-tany araka ny filaharany ihany koa any Eropa ohatra ny sekoly any Eropa ny aty États-Unis any Oseania dia ahafantarana hoe ireto zany sekoly fantatra fa malaza ary ekena ny diplôma izay avoakany na amin'ny diplôma ampitain-davitra izy io na tsia. Zay zany ny fototra voalohany hoe manana ny eken'ny fanjakana ve io programa io, ny eken'ny fanjakana ve io diplôma io. Dia mandeha be moa zany ny fotoana fa efa tapitra ny atsasakadin'izay anjarako ka dia toizantsika indray ny fandaharana zany amin'ny manaraka raha tsy misy ny sampana
dia raha-mpitso indray fa dia makasitraka antsika rehetra tamin'ny fanarahana an'ity fandarana ity fanampan'izay dia misaotra mandrakariva ny teknisianina nampita ny feo tany amintsika ny namola vola ny fandarana dia ny mikarakara azafady ny fandarana dia ny hetsika asa ho an'ny Madagasikara ho an'ny Madagasikara. Ny namola vola sy nanolotra kosa dia Dr Luc Raveloharimisy ary ny mpampita ny feo any amintsika dia ny AZ radio televizion. Ny fomba ifandraisantsika dia ao amin'ilay groupe Facebook raha maso ao ianareo no miditra ary apetratsika any misy rohy vitsivitsy apetrako aminareo izay azonareo jerena miainga avy amin'ny fandarana androany ho hitanareo koa zany ny rakotsoratra ity fandarana ity ao amin'ny raha maso Facebook group. Raha tena atramiko ianareo amin'ny messenger dia azonareo tadiavina amin'ilay Joël Luc Raveloharimisy ny tenako Joël Luc Raveloharimisy ny tenako dia eo ianareo no mametraka ny hafatra amin'ny messenger io. Ohatra moanareo tady amin'ny Facebook dia izay ihany koa no Joël Luc Raveloharimisy no ahitana fa saingy efa feno account io izay natonga antsika namorona ilay groupe Facebook page dia any ianareo no miditra ahitanareo ny tahirikevitra rehetra izay vokarina eto. Afaka manoratra amiko ihany koa ianareo amin'ilay hoe zarahay mitambatra zarahay mitambatra zarahay teny tokana ao koa ianareo afaka mampiasa messenger ao ifandraisana amiko. Izay zany ny fandarantsika androany fa dia makasitraka sy mankatelina tokoa toy izay antsika raha-mpitso indray ny resaka momba ny fampianarana fampitain-davitra toy izay antsika izany raha-mpitso ary resaka ao ny amin'ny Vatsim-pianarana mety ho azo anaovana izany fanofanana sy fianarana izany. Izay ary ny androany fa dia mirary soa indray samy tain'Andriamanitra makasitraka tompoko lahy mankatelina tompoko vavy.